izay anjaratsika amin'izao takarivo izao dia izay hitatsika eo amin'ny faneva ny Jaona 7:20, ny 9:4:30 sy ny 5:30. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao nomeko anareo dia mba hifangatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifangatiavanareo koa. Izany no hahafantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen. Tenin'Andriamanitra izay tsy vahiny amintsika izany, satria tenin'Andriamanitra nampiaina an'i Jesosy antsika tamin'ny alalan'izao toby lehibe izao nandritrin'izay 100 taona mahery zay. Didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Izany no hahafantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Mialohan'ny jerentsika ireo teny heverina fa tsy azo dinganina hampanakery izany fehezanteny izay somary lavalava izay, dia hijery azy akampobeny alohantsika hoe manahoana izany teny izany, inona no amantarana izany. Raha izay efa voalazantsika teo dia tenin'Andriamanitra fanevany toby lehibe Satanana zany, ary ny ainany toby lehibe Satanana amin'izay rehetra ataony, ka naharesy lahatra an'izay rehetra nandalo sy nitsidika eny miaina amin'izao toby izao, fa hiainany eto tokoa izany ary ambarany sy ampianariny mba hiainany hafa koa. Ary dia tsapa fa izany no amantarana ny mpianatry ny tompo. Ary ny fifoazana moa eto dia izay no ilazana azy, fifoazan'ny mpianatry ny tompo. Ary raha somary hiverintsika ny amin'ny boky izay nakana azy, dia zavatra izay nasongadin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ary raha Jaona tenany aza na ny apôstôly Jaona no lazaina, dia anarana izay nampisalorona azy ny maha-apôstôly ny fitiavana azy, satria anisan'izay nataony ho vaindohan-raharaha ny amin'ny fanambarany zany fitiavana zany, na amin'ny filazantsara zany na amin'ireo epistily izay nisoratany dia misongadina ny amin'ny filazany ny amin'ny fitiavana. Eny famaritana izany aza, ka hoy izy raha mamaritra ny amin'ny fitiavana. Izao ny fitiavana, tsy ny itiavantsika an'Andriamanitra hoy izy, fa ny itiavan'Andriamanitra antsika. Mampahatsiaro ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny soratry Jaona. Ary raha hijery koa azy tsika ny amin'ny lafiny fitondrantena na ny amin'ny etika izay ampianarin'ny Jaona, dia tsy manan-kambary izy afa-tsy izao mifankatiava. Ary io ny rentsika raha Jesosy no milaza ny amin'ny didiny, dia hoy izy izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo. Tena zava-dehibe
ary fohy be ny filazantsara araka ny jaona ny amin'ny fitiavana. Ary tsy ny amin'ny filazantsara ihany aza fa na ny amin'ny baiboly manontolo dia nandray ny jaona toko 7:12 ho famitinana izay rehetra nambara ny baiboly manontolo hatrany amin'ny Genesis zany ka tonga hatrany amin'ny Apokalipsy, izay ilazany manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Natao ho fohy be ny baiboly manontolo ny amin'ny fitiavana, ary izany no nisongadinan'ny filazantsarany jaona izay misy izany ambara hoe baiboly kely izay efa voalaza teo zany, izay manao fohy beny ny amin'ny fitiavana. Izay ngamba raha lazaina ny amin'ny akabobeny izao tenin'Andriamanitra ambara izao, ka dia nambara ny jaona filazantsara araka ny jaona ny amin'izao didiny Jesosy izao dia ny amin'ny didy mpitiavana zany, ary navahana fa didy vaovao. Arak'izay efa nilazaitsika teo dia somary lavalava ihany ny teny, na dia 1 aza ny 7:30 sy ny 5:30 dia hoy ny ray aman-dreny Doyen Tito raha nilaza ny amin'ny hampianarany ny amin'ny filazantsara araka ny jaona toko 1:20 izy, raha io izy no lazaina dia tsy ho vita eto. Dia mba te hindrana an'izay koa aho hoe raha hilaza ny amin'ny teny rehetra izay lazainy jaona toko 7:30 ny 7:30 sy ny 5:30 dia hoeto ihany tsika ora maromaro, ka dia nanosika izany mba hamintina na hamboatra azy ho fehezanteny anankiray izay ezana tsy sanatria hanatsotra azy fa mba hahitana izay teny tsy azo dinganina ny amin'izany. Dia izao no eritreritra raha ny eritreritra hamintina izany teny izany. Jesosy mandidy ny mpianany hifankatia. Dia rehefa izay milazaina dia ireto ny teny heverina fa tsara ny handaharana azy ny amin'ny Jesosy. Raha izay ny faharoa dia mandidy, ary ny fahatelo dia ny hifankatia. Izay atefany moa mazava ho azy fa ny mpianatra dia inoko fa mazava afiatrany zany. Ireo teny telo reo no ezahatsika halahatra etoana mba hahazoatsika izay tian'i Jesosy hambara amin'ilay teny lavalava izay tsara ny hamerenana azy. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Iny aoko ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Izany nahafantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Jesosy mandidy ny mpianany hifankatia. Raha hilazany amin'ny Jesosy tsika na hametam-panontaniana manao hoe iza moa Jesosy, dia tandrify izay tiany filazantsara fa efatra hambary indrindra zany.
satria raha ny filazantsara telo mialoha azy dia miezaka hamaly zao fanontaniany zao manao hoe inona ny nataony Jesosy sy nambarany. Io no ezahany filazantsara telo voalohany ho valiana. Fa ny filazantsara fahefatra na ny filazantsara araka ny jaonina kosa dia ny fanontaniana zay ezahany valiana dia izao: iza moa Jesosy? Ary io koa no anontaniana amintsika isan'andro: iza moa Jesosy izay tompoinao? Iza moa Jesosy izay arahinao ka isaloranao lay anaram-boninahitra hoe kristianina? Na raha hiresaka ny amin'ny fiainam-pifoazantsika dia lay andraisanao ny teny hoe mpianatry ny tompo. Iza moa Jesosy? Tany amin'ny fahaterahana dia fanambarany aminy, ary ny anarany dia atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ireo no nanambarana ny amin'ny Jesosy, ary teny faminaniana zay efa nampitondraina ny mpaminany mialoha izany. Ary raha milaza ny amin'ny ho fahefany dia ambara fa izy no silofony tsimoka eo apototry Jese. Toa milaza avy hatrany ny amin'ny fanjakany sy ny amin'ny fahefany zany. Fa izay tiana hanterina eto dia Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Iza moa Jesosy eo amiko? Iza moa Jesosy eo aminao? Na Jesosy tenany aza dia nametraka izany fanontaniana izany tamin'ny mpianany, ka nanao tamin'ny mpianany hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona. Samy namaly ny mpianatra, ny sasany manao hoe Elia, ny sasany manao hoe ny mpaminany. Maro no nilazana azy. Jesosy nanontany ny mpianany ka nanao hoe hianareo kosa manao aho iza. Moa tsy fanontaniana mbola averin'i Jesosy amiko sy aminao isan'andro va izany? Ka anontaniany manao hoe ianao kosa manao aho hoe iza? Ny fitarihan'ny fanahy dia nampiteny an'i Petera manao hoe hianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nanaiky izany Jesosy, tsy nofo aman-drano nampiteny anao izany ry Simona, fa Andriamanitra no nilaza izany taminao. Iza no ambaran'Andriamanitra aminao? Jesosy iza? Jesosy manahoana? Ny saorana ny tompo dia tsy Jesosy katsahana ilay vavahantsika, tsy Jesosy tadiavina, fa Jesosy mitady antsika. Ary Jesosy manambara ny tenany amintsika koa. Tsy misy hahalala azy raha tsy izy no manambara ny tenany amintsika. Ary izany no isaorantsika
an'Andriamanitra ny amin'ny anambaran'ny tenany amintsika mba hahafantarantsika azy, mba hinoantsika azy, mba hatokiantsika azy. Dia Jesosy manambara tena aminao isan'andro. Fa ny zavatra zay mampanahy an Jesosy na dia milaza ny tenany amintsika azy izy, dia izay efa nanambarany Petera azy fa izy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia toa maro no mbola misalasala ny aminy, toa maro no mbola manda azy, toa maro no mbola mametra-panontaniana ny aminy koa aza. Dia hoy Jesosy, raha tsy hino ahy ianareo dia minoa isy any ny asa. Fa ny asan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia manambara azy zany. Ary io no itenenan'i Jesosy mivantana ny aminy. Raha ny amin'ny fiainantsika andavanandro, raha ny amin'izay momba antsika ny amin'izao fiainana izao, ka tsahantsika fantatry zany. Retsika teo amin'ny toriteny, ka tsahan'ny olona fantatry zany. Iny ikatsahan'ny olona an Jesosy koa aza. Dia ny amin'izay zavatra ilaina ny amin'izao fiainana izao, eo indrindra no anambaran'i Jesosy ny tenany aminao, ka itenenany manao hoe izaho no mofinaina hoy izy. Ny Jaona 9 no ilazan'i Jesosy ny amin'izany. Raha avy nandre azy ny mpianany na ny mpanaradia azy, raha avy ny hiaino azy, dia hoy Jesosy, tsy handefa azy ireo mody noana hoy izy. Koa dia namoky azy tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 izy. Hampahatserovan'i Jesosy aminy fa Jesosy no miantoka ny fiainany, Jesosy no miahy azy, Jesosy no mitantana azy. Ny tenenany mafy ny mpianany zany. Aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na hoe inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fantatry ny rainareo izay any an-danitra, izay rehetra hahasoanareo. Jereo hoy Jesosy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra reny, fa ny rainareo miahy azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho izany va ianareo ry kely finoana? Ary raha ny amin'izay ho tafiana, dia hoy Jesosy, jereo ny voninkazo eny an-tsaha hoy izy, fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy nitafy tahaka ny ray amin'ireny hoy izy. Tsy maika, tsy mihoatra lavitra noho izany va ianareo hoy ny Tompo ry kely finoana? Aza manahy ianareo fa Jesosy izay manambara tena amintsika dia miteny manao hoe izaho ny mofinaina. Miantoka ny fiainantsika izy, mitantana ny fiainantsika izy. Io lay Jesosy
manambara tena amitsika. Dia ilay Jesosy mitantana ny fiainantsika, ilay Jesosy momba atsika isan'andro. Izao anefa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy? Koa na dia ananatsika aza ny zavatra rehetra, na dia hananatsika aza ny zavatra zao tany rehetra zao, dia Jesosy mampitandrina ihany. Ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny fananany. Na resy lahatra ny Zakaiosy zany, fa na dia nanana harena be azy izy, dia nahatsapa ny fahamaizinana teo aminy noho ny tsy fananany an Jesosy, dia nikatsaka an Jesosy izy. Fa maizina ny zavatra rehetra na inona raha tsy misy an Jesosy. Ary ny tsy fahafantarana ny fisian Jesosy dia itenenany amin'izay manana manao hoe ry adala. Ny tsy fahalalana an'Andriamanitra dia anisan'Andriamanitra antsika, anisan'ny soratra masina atsika ho adala maizina zany. Jesosy izay manambara tena aminao koa no milaza aminao manao hoe izao ny fahazavany zao tontolo zao. Filazantsara araka ny Jaona 9 sy ny 10 no milaza izany. Tsy ny amin'ny hananatsika zavatra amin'izao fiainana zao ihany no hananana an Jesosy, fa ny hananatsika ny fahazavana, ka itenenan Jesosy amintsika manao hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao. Raha amin'izao tontolo zao dia fahazavana zao tontolo zao aho. Koa Jesosy izay manontany ianao manao hoe iza ataonao iza moa ny zanak'olona, ny teny aminao izy izaho ny nofinaina. Mbola miteny aminao koa izy ankehitriny manao hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao. Moa tsy mampahatsiaro antsika ny amin'ny Isaiava izany miteny amintsika manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao Jesosy zany. Hanazava ny fiainantsika izy, izay mampitoetra atsika ao amin'ny maizina, izay tsy hafa fa ny amin'ny fahotany zany. Io lay Jesosy manambara tena eto, izaho ny fahazavana zao tontolo izao. Manapahavalo tsika, tsy ny amin'ny ota sy ny fahamaizinana ihany, fa manapahavalo tsika amin'izao fiainana zao. Ary Jesosy tsy mba manafina izany amin'ny mpianany, ka hoy Jesosy, izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra hoy izy. Ambaran Jesosy zany ny amin'ny fahavalo sy ny amin'ny mpanompony rehetra. Amin'izany koa dia itenenany an Jesosy amintsika manao hoe izaho no mpiandry tsara. Jaona 10 no anambarany izany. Milaza amiko izy, milaza aminao izy, fa raha amin'izao fiainana zao no ahitanao ro fahoriana, matokia fa izaho efa naharesy zao tontolo zao. Jesosy mpiandry tsara
no Jesosy tsika. Izy no miaro atsika amin'ny fahavalo rehetra. Na inona mikasa hambabo atsika, Jesosy no miaro atsika. Ary mba hampiariarian'ny fitiavany aza, dia Jesosy manantitra ka manao hoe ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny, hamonjy ny sakaizany. Fanomezan-toko lehibe omeny Jesosy anao zany, fa izy no mpiandry anao, izy no mpiambina anao. Andao iompopeo amin'ny mpanao salamitsika ka hanao hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy amin'ny mahamaintso izy, mitondra ahy eo amoron-rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Iny na dia mandeha mamaky ny lohasa aloky ny fahafatesana azy aho, dia tsy hatahotra ny loza, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Satria nahoana Jesosy no mijoro ka milaza ny tenany aminao manao hoe izaho no mpiandry tsara. Tsy midika nefa zany fa izay manara-dia an' Jesosy dia tsy ho azon-doza, tsy ho azo pahasahiranana. Iny tsy handalo fahafatesana koa aza. Koa ny amin'io fahavalo farany zay ambaran'ny Paoly fa fahavalo farany ho resen'io, anambarany Jesosy ny tenan'io, ka itenenany amiko, itenenany aminao manao hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy hoy Jesosy, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Jesosy manambara tena amintsika zany, amin'izay atahorantsika indrindra, amin'izay mampaharary atsika indrindra, no ijoroany ka itenenany aminao manao hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Fampanantenana lehibe ho atsika zany. Fa na dia ny fahafatesana aza, dia Jesosy no manambara tena amintsika ka manao hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Retsika teto tamin'ny Jaona 1:12 zay efa nampianarin'ny ray aman-dreny teto zany. Fa mba haneketsika ny amin'ny fiombonan'i Jesosy fahoriana amintsika, dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy izy, mba hahatsapatsika fa na dia any amin'ny fahafatesana aza Jesosy tsy mahafoy na mahasaraka atsika, fa izany no antony nahafatesany sy nitsanganany mba ho tompony maty sy ho tompony velona izy. Hoy ny epistily nisoratan'ny Paoly eo amin'ny Romanina 4:12, izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Ambaran'i Jesosy zany. Fa mety mbola mametra-panontaniana ihany sika ny amin'i Jesosy, mahantoka ny mandrakizay tsika va Jesosy? Io koa ny fanontaniana mipetraka. Eny ny valiny, Jesosy no miantoka ny mandrakizay tsika. Ka raha manontany tsika manoloana n'izany fahafatesana zany, dia Jesosy no efa milaza manao hoe amin'izay toerako no hitoeranareo koa. Ny fanekempinoantsika dia milaza fa eo akavanany ray Jesosy. Ka io koa ny itenenan'i Jesosy
amitsika ny amin'ny tenany ka hanambarany amitsika manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy miantoka ny mandrakizay itsika izany manambara tena amitsika izany. Ny Jaona 4:7 zany, izy no miantoka antsika mba hahatongava atsika eo akavanany ray, mba hahatanteraka izay efa kasainy, hahatanteraka izay efa ambarany, hahatanteraka izay efa notanterahany tamitsika, dia izay hananatsika fiainana mandrakizay. Todio ihany ny amin'ny teny, ny amin'ny izay efa nambaratsika teo, fa Jesosy mandray ny tenany ohatra ny amin'ny fitiavana. Nanambara tamitsika izy fa izy ny mofinaina mamelona antsika. Fitiavana zany nambarany tamitsika fa izy ny fahazavany zao tontolo zao, tsy mamela ny olona hitoetra amin'ny maiziny izy. Moa misy fitiavana lehibe tahaka an'izany va fitiavana zany. Jesosy milaza amitsika manao hoe izaho, inona moa ny manaraka an'izay? Jesosy mofinaina, Jesosy fahazavany zao tontolo zao, Jesosy mpiandry tsara, Jesosy fananganana ny maty sy fiainana, Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fitiavana avokoa zany, fitiavana zany. Ny fanontaniana farany, tsy hoe ny fanontaniana farany azafady, fa izay anambarany Jesosy ny tenany raha ny filazantsara araka ny Jaona resahana, dia ilay nitenenany manao hoe voalazanao. Fanontaniana napetraky Pilato taminy zany, moa mpanjaka ary va ianao raha no tsarainy Jesosy? Dia hoy Jesosy taminy, voalazanao fa mpanjaka aho. Jesosy koa milaza aminao fa mpanjakanao izy. Ny fanontaniana mipetraka manoloana an'izany dia manjaka tokoa eo amin'ny fiainanao va Jesosy? Tompon'ny fiainanao va ilay miteny aminao manao hoe mpanjaka izy? Ary ambaran Jesosy fa ny fanjakana tsy manam-pahataperana, koa amin'izay tsy handraisanao azy ankehitriny dia hanatrehanao azy amin'ny fahefana rahatr'izay. Koa raha miteny amiko Jesosy manao hoe mpanjaka aho, dia te hanjaka amin'ny fiainanao izy, dia ny amin'izao androm-pahavelomanao zao mba ho mpanjakanao koa izy rahatr'izay. Moa tsy fitiavana va izany? Ny ohabolan'ny taona dia milaza, ny ohabolan'ny Paolo dia milaza manao hoe basy aty fitiavana zany. Dia izay ilazany amitsika manao hoe mpanjaka izy, mpanjaka ny fiainantsika. Anio raha manaikitsika. Ny hira dia milaza hoe na dia mpanjaka azy izy dia mandona mora re. Mandona ny fotsika izy, te hanjaka ao botsika ka manao hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy. Io lay Jesosy mpanjaka. Maneho zany fahefany zany dia nizao mba tsy ho tampoka amitsika zany. Izay raha lazaina, izay raha valiana ny amin'ny fanontaniana manao hoe iza moa Jesosy? Jesosy nanambara tena tamitsika.
dia ilay tohiny izay nilazaintsika teo dia manao hoe mandidy izy, tsy miangavy zany, tsy manasy zany, fa mandidy. Ary raha ny didin'Andriamanitra no lazaina dia eo no anambaran'Andriamanitra ny aminy, ka itenenany manao hoe izaho ny Jehovah-Andriamanitra ao. Aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy izaho ihany, sy izay atohiny eo dia reo didy efa fantatsika ireo. Fa izay amaranan'Andriamanitra izany didy zany dia izao: izaho Jehovah-Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalahy. Io no tsindriana raha Jesosy milaza ny amin'ny didiny izay hitsarany na ampiarany fahatezerany amin'izay mandaha azy, ary tsy amin'izay mandaha ihany fa hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, raha isaina taranaka efatra amin'ny fandimby aringan'Andriamanitra noho ny tsy fanarahana ny didiny. Jesosy mandidy, manantitra zany, fa izay atolony ianao amin'izany didy zany dia ampiarany aminao ny fahatezerany ho an'izay mandaha. Izay no hafarany tenin'Andriamanitra raha milaza ny amin'ny didy izy, kanefa dia ambara amin'izany ihany koa fa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izy. Dia amin'izay apio ihany dia izay eka zay ka zay mamindra fo Andriamanitra, mampisotra ny famirampony amin'ny fahatezerany noho ny amin'iza, noho ny amin'ny Jesosy. Io ny fitiavany, ka na dia ao aza ny anambaran'Andriamanitra ny didiny dia maneho mandrakariva amintsika ny fitiavany izy ao amin'ny Jesosy, dia fitiavany te hamonjy antsika. Io ny teny faharoa. Ny teny fahatelo dia hifankatia. Jesosy mandidy ny mpianany hifankatia, lay farany no resahantsika. Mazava arak'izay efa nanaovantsika teny fampidirana, fa raha Jesosy milaza ny manao hoe izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo. Io no didin'i Jesosy. Ary raha nanontanian'ny mpahay lalàna izy ny amin'ny didy dia hoy Jesosy, izao no didy ny voalohany dia tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany, hoy Jesosy. Ary ny faharoa izay tahaka izany koa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ireo no didy, ireo no afehin'i Jesosy ny amin'ny didy. Ny Mateo 12:20
ny andininy fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo ngamba ny andininy farany tsy de tadidiko io ny ilazany Jesosy azy zany no didin'Andriamanitra de ny hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hitiavantsika namantsika fa raha ny amin'ny lafin'ny fampiarana kosa Jesosy dia manao ny didy ny amin'ny fitiavanamana ho lehibe azafady tsy ho lehibe fa ho lahara-pahamehana amin'izay iainana hoy ny Jaona voalohany toko fahaefatra hatao ahoana no hitia izay Andriamanitra tsy hita raha hankahala izay hita dia ny namany zany ary hoy Jesosy raha eo anoloan'ny altara ianao hitondra ny fanapitrao ka mahatsiaro fa misy manana alahelo aminao dia atoero eo amin'ny altara aloha ny fanapitrao mandehana mihavana aminy koa na dia nambaran'i Jesosy aza ireo didy ireo dia tsy niriany tanteraka ny amin'ny fitiavanamana satria zava-dehibe ho an'ny mpanaradia azy zany fa ny tsy fifankatiavana dia famelana ny Satana hitoetra sy hanjaka eo amin'ny fiainana ka hataon'ny olona zay mampitoetra ny Satana hanjaka eo amin'ny fiainany ahoana no hanompo an'Andriamanitra ny amin'izany amin'ny fo tsy misy fitiavana tsy afaka hanatona an'Andriamanitra ny amin'izany ka dia nataon'i Jesosy ho lahara-pahamehana ampianany ny amin'ny fitiavanamana fa raha milaza ny amin'ny fitiavana Jesosy dia manindry tanteraka izy ka milaza manao tsy ny amin'ny didy amin'ny ankapobeny azafady raha milaza ny amin'ny didy amin'ny ankapobeny Jesosy dia milaza izy manao hoe aza ataonareo fa tonga handrava ny lalàna tsy tonga handrava hoy izy fa hanatanteraka ary raha ny amin'izany fiainan'i Jesosy ny amin'ny fanatanterahany na ny amin'ny fahatanterahany lalàny zany dia ambarany fa fiainany zany fitiavany an'Andriamanitra va no holazaina hoy Jesosy ny haniko hoy izy na ny fiainako dia ny manatanteraka na ny mahatanteraka ny sitrapony zay naniraka dia an'Andriamanitra zany fiainan'i Jesosy tanteraka ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny amin'ny fitiavana ny namana koa na ny fitiavana ny olona dia Jesosy milaza manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ka raha manoloana ny amin'ny didy na ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany na ny amin'ny fitiavanamana dia Jesosy no lohany amin'izany fa izay anjarantsika eto moa dia ny amin'ny didy ny amin'ny fitiavanamana ka hoy Jesosy didy vaovao no omeko anareo vaovao satria nahoana vaovao satria tsy tota zay ngamba mitonga dia akaiky indrindra inona moa ny vaovao dia tsy tota dia hoe akaiky loatra zany marina zany satria ny didy ela zay nanana ny zanak'Israely dia milaza manao hoe tiavany namanao ary mankahalany fahavalonao fa Jesosy kosa manao milaza manao hoe
tiava ny namanao ary mivava ho an'izay manenjika anao. Tiava ny namanao ary mivava ho an'izay manenjika anareo. Hoy ny Didiela, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Fa Jesosy kosa dia milaza manao hoe apioa, raha misy mamely ny takolakao akavanana hoy izy, omeo azy koa ny ray. Raha misy te haka ny lambana ny akanjonao, omeo azy koa ny lambanao. Raha misy manery anao handeha mailo ray, miaraha aminy mailo roa. Jesosy ny tia na dia ny fahavalony aza. Ary io no ilazany Jesosy ny amin'ny didy vaovao. Tsaroantsika izay nambaran Jesosy tamin'izay nanombo azy teo ambony hazo fijaliana. Ary io ny teny voalohany nataon Jesosy teo ambony hazo fijaliana: Andriamanitro, mamelany helony fa tsy fantany izay ataony. Moa tsy fitiavana ny fahavalo va izany? Fangatahany famelan-keloka ho an'ny fahavalony. Izany no ilazany Jesosy fa didy vaovao nomeny mpianany. Ary raha ny didy teo amin'ny Israely dia manao hoe aza manisy ratsy ny mpiray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Jesosy manome fanazavana feno ny amin'ny namana, ary izay nentiny nanazavana izany dia ilay lehilahy azony jiolahy. Ka hoy Jesosy, iza ny namany? Ilay mpisorona nandalo azy va? Izay mpiray firenena aminy? Sa ilay Levita nandositra azy? Sa ilay Samaritana izay notonon'ny Jiosy ho fahavalony kanefa nanampy azy? Iza ny namany amin'ireo? Hoy Jesosy, marina ny navalon'ilay nanontaniany izay nilaza manao hoe ilay niantra azy. Ka izay ambaran Jesosy ny amin'ny didy vaovao ilazany zany hoe namany zany, dia Jesosy namelatra izany. Tsy ny fifoazana namanao zanaky soatanana ihany, tsy ny zanaky ny fifoazana ihany, fa Jesosy mitaona antsika hitia na dia ny fahavalontsika aza. Matetika reteto ny amin'ny fisarahany eto soatanana, ary tsy misy izay tsy mitaraina ny amin'izany. Fa inona no andraikitry ny fifoazana? Hitsetsetra am-pitoerana ihany vaka hanao hoe izao ny zava-misy eto. Fa Jesosy maniraka anao hitia na dia ny fahavalo aza. Ary izany no didim-pitiavana. Eto soatanana iainana tanteraka izany amin'ny zanaky ny fifoazana eto. Fa ny fanontaniana napetraky ny ray aman-dreny teto matetitetika sao dia zavatra atao amin'ity isa-taona faritana hatramin'ny 13 ka hatramin'ny 17 septambra ihany zany. Fa rehefa miala eto na ny akanjo aza hoy ny ray aman-dreny izay, lay olona manao akanjo fotsy manjelatra mahafinaritra eto, rehefa miala eto soatanana dia hafa noho izany. Sao dia tahaka izany no iainana ny amin'ny didim-pitiavana. Izay mahavao azy koa ankoatran'izany
dia Jesosy tsy nampitodika intsony ny fitiavana ny namana ho tahaka ny fitiavana ny tena, fa na ny mitia ny tena aza tsy hay intsony. Raha tia ny tenany ny olona hanaja ny tenany amin'ny zavatra maro, na amin'ny zavatra izay manimba ny tenany zany, na amin'ny zavatra izay mandoto ny tenany. Koa raha izany no modely hitiavana ny hafa dia hoy Jesosy ho simba ny amin'ny didy. Fa mba ho tanteraka amin'ny fitiavansika dia Jesosy mitaona antsika hibanjina azy. Ary io no nametrahana fanontaniana mba hamantarantsika Jesosy lay mijoro ho modelitsika ny amin'izany fitiavan'izany. Ary io ny tenenan Jesosy manao hoe aza ataonareo fa tonga andravany lalàna hanatanteraka ho izy. Mijoro ho modelinao izy amin'izany fitiavan'izany, na ny amin'ny mpianany zany, na ny amin'ny mpanaradia azy zany, na amin'ny fahavalony aza. Io ny tsy maintsy nanaovantsika lavalava kokoa ny amin'ny fanontaniana manao hoe iza moa Jesosy, ny antony Jesosy no modeliko amin'ny fitiavana. Niahiny namana izy, niahiny manodidina azy izy, ka nyteny manao hoe izaho ny mofinaina. Ry zanaky ny fifoazana manana fiahiana ny namanao va ianao, na ny mpiray fiangonana aminao, na ny ankohonanao aloha, ny fiangonanao, ny fifoazana izay ijoroanao, ny firenenao. Jesosy ny manome modely ka manao hoe izaho ny mofinaina, hiahiany ny manodidina azy. Jesosy miteny aminao manao hoe aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Manahoana ny fahatanterahantsika izany. Jesosy koa milaza aminao manao hoe hianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Nahatanteraka izany va? Fa izay ijoroanao hampahazavana ny ankohonanao, na ny amin'ny manodidinanao, na ny amin'ny mpiray firenenanao. Io ny fitiavana izay itenenan Jesosy aminao hoe aoka ho tahaka ny tiavako anareo, ka nijoroako ho fahazavanareo no ho fahazavana koa ho any manodidina anareo. Sao dia sanatria ny zanaky ny fifoazana no hanamaizina na ny ankonany na ny mpiarabelona aminy. Jesosy no miantso antsika ka manao hoe aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Fahazavana Jesosy koa izay tia ny namany dia mijoro hampazava ny namany ihany koa. Jesosy milaza amintsika izaho no mpiandry tsara ho izy. Ny joro hiaro ny manodidina azy izy, na ny didy fahadimy, na ny didy fahaenina, na ny didy fahafito, na ny fahavalo aza, dia ao anatin'izany andrahan'i Jesosy ianao zany mba ho mpiandry ny hafa koa ianao. Hamerina izay any ivelan'ny vala
ho ao ambalan'ondry ndray. Jesosy no mitaraina aminao manao hoe manana ondry hafa ivelan'ity valy ty aho. Ireo dia tiako ho andiany ray, iza no irahany sy anao lay itenenany manao hoe izaho ny mpiandry tsara, ka izay mianatra amin'ny Jesosy dia irahany ho mpiandry tahaka azy koa. Iny ho mpiandry tsara hanolotra hatramin'ny aina aza mba hitiavana ny hafa. Jesosy mpiandry tsara zany. Maro izay efa nasehon'i Jesosy taminao mba hanekenao fa modely tokoa izy amin'izany amin'ny maha fitiavana azy zany. Ary Jesosy tenany aza dia mandray zany tenan'izany ho fitiavana. Ary io no ambarany ao amin'ny teniny ao amin'ny epistily hoe Andriamanitra dia fitiavana, ao amin'ny Jesosy zany. Fa izay hanampiana azy koa, satria ambara eto fa dia tsy maintsy miheno hira koa tsika aloha zao. Jesosy milaza amintsika, didy vaovao nomeko anareo, ny fanontaniana dia fandinihan-tena, ny amin'izany fitiavana ny namany zany. Ny Jiosy na ny Israely fa izay dia nanao zany ho fahatanterahany ny didy zany tamin'ny tenany, ka dia namboatra ny didy izy mba ho fahatanterahany azy. Fa Jesosy raha miteny aminao manao hoe didy vaovao nomeko anareo, dia izy no fahatanterahany zany didy zany. Fa izay azo anao mahatanteraka zany didy zany dia izay antsoany anao hianatra aminy, mianara amiko izy, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Ary ny amin'izay ampanantenany anao ka hahatanterahanao zany didy zany dia izay nampilazainy any Ezekela mpaminany. Fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, fo vaovao no homeko anareo, dia mba hahatanterahanareo ny didiko sy handehananareo araky ny lalako. Ko amin'izay mahavaovao ny didy omeny Jesosy dia ny fahafantaran'i Jesosy fa raha ny amintsika, ny amin'ny saitsika, ny amin'ny tenatsika dia tsy ho tanteraka ny amin'izany tsika, fa Jesosy no manome fo vaovao ho antsika hahatanterahantsika izany. Didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Iny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Izany no hahafantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen.